Nandray ny fahefana mahafoloan'ny delegaciona manokana tanàna azy Richard Ramanambitana. Napetrany olona ara-pahamena ny fanamboaran-dalana sy ny fandraofana fako ary ny fametrahana mangarara ny fitantanana an-tsena eto an-drenivohitra. Rehefa voalohany etra hoy izy dia milamina ny arabola eo amin'ny tanàna indrindra ny fanalana ireo fako. Omaly ny filohan'ny repoblika dia nanome 10 andro ny mpitantana vaovao eo anivon'ny komina Antananarivo sy ny orinasa SMA ny anadiovana tanteraka ny fako izay mivangongo eto sy eroa indrindra eny amin'ireo toerana fanariam-pako. Fomba fambolena onko manaraka ny teknôlôjia ankehitriny no nampiasaina ato amin'ny faritra Menabe. Raha ny nambaran'ny VVF dia voana onko afiafy milanja 500 kilao no nafafy tamin'ny alalan'ny drone teo amin'ny velaran-tany mirefy 10 hektara tao Antsongo Kivalo tao amin'ny distrikan'ny Morondava faritra Menabe. Manampy sy manamafy ny famerenanareo ala onko any amin'ireo faritra sarodalana ity teknika fambolekaz amin'ny alalan'ny drone ity hoy ny VVF. Ny afiafy dia karazana onko izay mifanaraka tsara amin'ny toetrany tany sy ny tany sirambony ao Antsongo Kivalo ao amin'ny faritra Menabe iny. La Frantsa izany no firenena voalohany nampiditra ny zo analazaza ao amin'ny lalam-panorenany. Lany teo anivon'ny fivoriana tambaramben'ny parlemanta frantsay ny alatsinainy ny fampidirana ity andinin-dalàna ity ao anatin'ny lalam-panorenana frantsay. Senateraka sy solomavim-bahoaka 700 no nanaiky ny fampidirana ity lalàna ao amin'ny lalam-panorenana ity. 27 no nitsipaka. Ny zoma fa 9 volana martsa izao no vinavina anoratana amin'ny fomba ofisialy ity lalàna ity ao anatin'ny lalam-panorenana frantsay. Efa nintsana avokoa ireo mpilalao tenisy ambony latabatra malagasy nandritra ny andro voalohany any amin'ny lalao afrikana izay totosaina amin'izao fotoana izao any Accra, Ghana. Teo amin'ny ampahava 470 no resy ireo mpilalao lehilahy. Tafiakatra hatrany amin'ny 470 kosa Yantra Karena Rarimanana rehefa avy ny mbata fandresena nandritra ny dingana roa voalohany teo amin'ny sokajy vehivavy. Teo amin'ny ampaha 70 no resy Iwasiana Rakotondrazaka rehefa avy nandresy tamin'ny dingana voalohany lalao. Resy avy hatrany teo amin'ny ampaha 470 kosa i Mayenka Andrianantenaina. Fa eo amin'izay lalao afrikanina izay ihany dia mpilalao 3 avy amin'ny tetikasa de la rue vers l'or no andray anjara amin'ny fifananana basketball izay lalaovin'olona 3 any amin'ny lalao afrikana any Accra eo amin'ny sokajy vehivavy. Mayani Rinarso, Karen Razafamaefa ary Chloé Rakotonorina. Anatevin-darana azy ireo i Marion Raslofson izay mpilalao mpilaravinahitra avy any Frantsa rehefa nandray anjara tamin'ny Afrobasket latsaky ny 12 taona sy tamin'ny lalao francophonie farany teo. Priskarazana Nirina no mpanazatra manaraka azy ireo any Accra. Amin'ny 12 volana martsa ho avy izao ny lalao voalohany ary Algérie no mpifanandrana voalohany amina Madagasikara eo amin'ny sokajy vehivavy.